Taorian'ny distrika ny Sonaranivongo dia nisy ihany koa ny fitsidiana arainasa taty andrenivohitra ny faritra Nalanjorofo amin'ny ady atao amin'ny fanentanana ny herisetra amin'ny ankizy amin'ny taona sy ny vehivavy ka nahazo tombon-dany tamin'izany ireo mpianatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana indrindra ny mpanabe ny taletsekoly izay samby tompon'andraikitra raha sanatria mahatsikaritra endrika ny herisetra sy fanolanana izay nampatsahivy minisitra ihany koa niezaka hatao ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny amin'ny izany. Ka izay indrindra no ampahafantarina antsika no anakarana antsika satria ny tanjony ny fitondram-panjakana dia ny hoe fana zany herisetra zany eto Madagasikara. Mila fiarah-miasa ny tsiraikiraiky izay miala misalahy mifandrina miaraka miady amin'izany herisetra zany satria tsapa tatoato ny rongatra mafidia mafy herisetra satria takatra velany io herisetra io isan'ny zavatra ratsy ho an'ny hoavin'ny zanakatsika ka mila mafantary ny tompon'andraikitra ka eto mitodika amin'ny tompon'andraikitra rehetra tokony atao priorisena ireny olona hoan'ny herisetra reny na ara-batana io na ara-tsaina io indrindra moa zany ny fanolanana io tsy atao tara-tsony araka ny tomaty ny filoham-pirenena andirajoela ny fitsaranan'izy ireo ary sazy hentitra dia hentitra no mahazo an'izay zavatra zay. Fa eto manentana antsika mpianatra tsy mitsara satria araka ny volany teo hoe ianareo no avin'ny firenena, ianareo iandrendren'ny firenena, ianareo no amolavolan'ny firenena. Mila manana izay fasahiana zay tsika, mila manana fiainona indrindrandrindra. Amin'ny maha-minisitra ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina izay tsy mandeha irery fa miara-miasa amin'ny fitsarana sy ny tambazotra. Efa misy ny laminasa matipaika ny volavolaina. Tsy tokony takonana amin'ny raharam-pihavanana ny endrika herisetra amin'ny fiarahamonina fa mahavoasazy araka ny lalàna. Hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Fianarova-Atsinanana ary anaovana ezaka fanentanana tahaka izao avokoa ireo distrika hafa.